Faly miarahaba anao indray tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy mitohy hatrany ny fanarahantsika ny fianarana ny tantarany vehivavy ao amin'ny baiboly isaky ny alahady dia androany zany alahady fahatelo amin'ity fampianarana mitohy ity araky ny efa nilazaiko mialoha hoe hianatra ny tantaran'ireo vehivavy 5 voasoratra ao amin'ny tetiharan'i Jesosy aloha tsika dia zay atsika vao mianatra ny tantaran'ireo vehivavy hafa voalaza ao amin'ny baiboly. Ny fampianarana moa zany dia sady mampianatra antsika ny tantaran'ireo vehivavy ireo no akatsika lesona avy amin'ny zavatra izay niainan'ireo vehivavy ireo. Ka raha atao résumé kely zany ireo vehivavy anaky 5 ireo izay voasoratra ao amin'ny tetiharan'i Jesosy zany hoe matriarkany baiboly voalohany nianarantsika dia Tamara ao amin'ny Genesis 7:30 Tamara dia vehivavy Kananita. Ilay Kananita moa matetika voaresaka ao amin'ny baiboly foana izy io zany hoe ilay mponina tany Kanana zany. Ilay Kanana koa mbola misy tantara samihafa ao amin'ny baiboly fa tsy afaka tena hoe précisena na ny géographian'izao tontolo izao raha hafa mihitsy izy tamin'ny andro taloha dia miovaova arak'izay koa dia Kananita fotsiny zany famaritana anazy en général mbola ilay tao amin'ny tany Kanana nampanantenaina satria Tamara mbola tany amin'ny 4e génération. Dia ny vehivavy faharoa Rahaba janga ilay mponina tao Jeriko zany hoe vehivavy Kananita koa i Rahaba. Dia ny anarantsika androany zany dia i Rota. Mbola tsisy vehivavy Israelita mihitsy zany ireo vehivavy matriarka ireo zany hoe ireo vehivavy razamben'i Jesosy 5 izay ny anarantsika hatreto fa i Tamara sy Rahaba samy vehivavy Kananita dia ny anarantsika androany Rota vehivavy moabita indray zany io fa manomboka amin'ny Batseba sy i Maria zany izay vao vehivavy Israelita. I Batseba taranaky Joda zany hoe tena taranaky Tamara mihitsy izy avy amin'ny fokony Joda zany fa i Maria indray Maria renin'i Jesosy dia avy amin'ny taranaky Levi zany izy fa tsy taranaky Joda. Miezaka ihany zany ianao izay azahoantsika tsara an'ilay tantara sy hanamora ny fitadidiantsika anazy na dia somary sarotsarotra aza ilay izy dia samy mandray izay mba afaka raisina eny moa tsika fa ny hafatra zany no tena zava-dehibe ao anatiny. Ianarantsika androany zany dia ny tantaran'i Rota. Misy an'ilay vehivavy hoe Lota fa hafa koa i Rota samy vehivavy ry zareo. Tena boky iray ao amin'ny baiboly mihitsy moa zany ilay bokin'ny Rota any amin'ny Testamenta Taloha fa tsy Rota no nanoratra ny boky na dia hoe Rota aza ny anaran'ny boky. Isan'ny lesona tsara fantatratsika en général zany izay hoe raha aty amin'ny Testamenta vaovao ohatra hoe Filazantsara araky ny Matio dia heverin'ny mpanoratra hoe Matio no nanoratra an'io ohatran'izay koa Marka, Lioka, dia tena hoe ry zareo efatra ireo zany no voalazan'ny rain'ny fiangonana na dia misy discussion ihany zany amin'ny lafiny teolojika hoe nanoratra an'ilay boky fa aty amin'ny Testamenta taloha indray tsy ohatran'izay. Tsy hoe Josoa no nanoratra ny bokin'ny Josoa na hoe Rota no nanoratra ny bokin'ny Rota fa hatreto zany dia tsy voafaritra hoe iza ny tena nanoratra ny bokin'ny Rota. Mbola misy discussion théologique be dia be. Misy moa no milaza hoe Samuela mpaminany no nanoratra satria misy référence amin'ny fanjakan'i Davida ao anatiny ao hitantsika any amin'ny farany bokin'ny Rota any zany ireo taranaka nanomboka tamin'ny Fareza ilay zanaky Joda sy Tamara zany hoe ilay taranaky Joda zany ilay nahitantsika an'ireo tetiharan'i Jesosy any amin'ny Matio ireo dia efa voalaza any amin'ny bokin'ny Rota ilay toko 4. Fohy kely ny bokin'ny Rota arak'izay 4 fotsiny toko amin'ilay bokin'ny Rota dia mitantara tsy ny tantaran'ny Rota rery ny tantarainy ao zany fa nanomboka tamin'ny tantaran'i rafozan-dany Rota i Elimeleka ilay raha ohatra araka ny ilay Matio toko voalohany zany ny amaranany anazy moa dia Matio somary manao
résumé kely hanamora ny fitadidinan'ilay taranaka zany ozy izy hoe nanomboka tamin'ny Abrahama patriarka katreo amin'ny Davida mpanjaka de nisy taranaka 700. De nanomboka tamin'ny Davida mpanjaka indray ka hatramin'ny fahababoana tany Babilôna de nisy taranaka 700 ary nanomboka tany Babilôna ka hatramin'ny nahaterahan'i Jesosy ilay Kristy de nisy taranaka 700, zany hoe nisy taranaka 700 anankitelo nifanesy zany de ny vehivavy telo voalohany izay ianarantsika zany Tamara sy Rahaba le efa vitantsika tamin'ny lahady ka hatramin'ny Rota de mbola tafiditra ao anatin'ny taranaka 700 voalohany io zany hoe Abrahama katreo amin'ny Joda moa zany ilay fahaefatra Abrahama, Isaka, Jakôba, Joda fahaefatra ilay nanambady an'i Tamara ny anarantsika voalohany izy roa no niteraka ny fareza zany hoe taranaka fahadimy zany fareza de misy anarana mitohitohy indray ao fa tsy vakintsika fa mety ho sarotra tadidy de aty amin'ny fahafolo no nanambady an'i Rahaba ilay nianarantsika tamin'ny heriny i Salmona nanambady an'i Rahaba zany no niteraka ny Boaza zany hoe taranaka fahafolo nisy an'i Rahaba ilay nianarantsika tamin'ny heriny de zanaky Rahaba ilay Boaza manambady an'i Rota ilay ianarantsika androany zany hoe taranaka faharoa-ambifolo zany ny zanaky Boaza sy Rota de fahatelo amby folo io zanaky Rota io zany no dadaben'i Davida satria Boaza niteraka ny Jese de niteraka ny Davida mpanjaka zany hoe eo amin'ilay taranaka 700 voalohany zany ireo vehivavy anankitelo voalaza amin'ny tetiharan'i Jesosy ireo izy telo vavy tsy misy Israelita fa Kananita ny anankiroa voalohany ary moabita i Rota izay ianarantsika tsy voalaza ao amin'ny bokin'ny Rota moa zany fa ny moabita araky ny voalazany any amin'ny Genesis 7:20 any Genesis 7:20 ny andininy any afaraparan'ny 30 any de manambara fa ny moabita de taranaky Lota io lay Lota lay malaza be amin'ny tantarany ao amin'ny baiboly hoe nierika ny vadiny Lota ka lasa bolongatsira de i Lota sy ilay zanany vavy anankiroa zany izay tafavoaka avy tao Sodoma sy Gomora no tantara somary zay moa no mahatonga ny moabita manana réputation ratsy ao amin'ny baiboly satria nanomboka tamin'ny fisarahan'ny Lota sy Abrahama zany i Lota nipetraka tany Sodoma sy Gomora avy amin'ny resaka hoe niady ny mpanompony zareo rehefa nitombo be ny taranaka de nifindra tany Sodoma sy Gomora Lota nefa rehefa handravany tanàna Sodoma sy Gomora Andriamanitra de niady varotra tamin'Andriamanitra zany Abrahama de isany izy efatra mianaka ihany zany no prévu vonjena tsy niaraka nidorana tao amin'ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora de tafavoaka soamatsara tao zany Lota mianaka fa ny vadiny Lota no nierika de ilay nivadika bolongatsira de tsy tafavoaka tao de rehefa tafavoaka tao amin'izay i Lota sy ny zanany roa vavy de ilay zanany vavy ireo araky ny voasoratra ao amin'ny Genesis 7:20 de niaraka tamin'ny rainy zany ireo nanao izay niterahany tamin'ny rainy mba hampitohy ny taranakany de ny zanaky Lota sy ilay zanany vavy matoa zany no antsoina hoe Moaba ilay razamben'i moabita zany hoe razamben'i Rota ilay ianarantsika androany zany de taranaky Lota somary misy fitovitovizany kely fa tsara ihany zany no mba hitadidivantsika an'izay satria mianatra soratra masina moa zany atsika taranaka ankehitriny tia mametrapetraka zavatra araka an'le tantara historisiteka io indraindray mahavery antsika heverintsika hoe tantara mitohy zany le fitantaran'ny baiboly nefa misy zavatra mifamadibadika be misy zay moa zany Andriamanitra n'Andriamanitra tsy nataony hoe avy de fa zay mamaky de mahazo fa ny finoana
no ahaizana an'ilay izy fa na izany aza mampisy anay mpampianatra soratra masina koa de miezaka manazava, miezaka manao zay azahoantsika anazy moramora kokoa de raha fitinina zany ilay tantaran'ny Rota, moabita i Rota, avy amin'ny taranaky Lioka i Rota, de tsy israelita zany izy fa i Elimeleka zany. Araka ny lazaiko teo voasoratra ao amin'ny Matio le misy an'ilay tetiharana ianarantsika toko voalohany hoe hatreo amin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida mpanjaka nisy taranaka 700. Fa ny fitondrana teo amin'ny Israely zany tamin'ny andron'ny Abrahama moa zany ka hatramin'ny Joda de mbola nanomboka tamin'ny zanaky Jakoba 12 zany, nanomboka teo le nisy mosary tany amin'ny tany izay nisan'i Abrahama, de Josefa lay namidina akany Ezipta, de avy tamin'ny taranaka rehefa niova zany le farao tany Ezipta de lasa babo am'izay zany le zanak'Israely lay vahiny tonga nampandroso ny tanàna nifindra tany Ezipta nohony amin'ny Josefa no lasa zanatany tany Ezipta, de rehefa nizanahany Eziptianina tena nandevoziny ny zanak'Israely de naniraka ny Mosesy Andriamanitra hamoaka an'ireto zanak'Israely reto avy tany Ezipta, de rehefa maty Mosesy de Josoa no nitarika ny zanak'Israely de teo anelanelan'ny fitarihan'i Mosesy sy ry Josoa am'izay zany mandrapahatongavan'ny fitarihan'ny mpanjaka Saoly sy Davida ary Solomona araka ny efa nianarantsika tamin'ny heriny de nisy ny natao hoe mpitsara. Zany hoe tsy mpanjaka zany no nitondra ny zanak'Israely am'izay nanomboka tamin'ny Josoa fa mpitsara ny antsonana azy, de tamin'ny andron'io mpitsara io zany no niseho ty tantara ty, zany hoe nisy mpitsara zany tany amin'ny Israely tamin'io fotoana io isan'ny mpitsara malaza indrindra moa zany ry Gideona, ry Samsona, lay ianarantsika tsikelikely miaraka amin'ny tantaran'ny Vehivavy zany ny tantaran'ny zanak'Israely araky ny Baiboly mba mianatra tsikelikely koa zay tena tsy nandalo sekoly alahady mihitsy zany de mba afaka manana notion mianatra tsikelikely eto amin'ny pejy. De tamin'ny andro mbola tsisy mpanjaka zany ny zanak'Israely fa mpitsara no nitondra tamin'ity tantara miseho eto ty de nisy mosary indray tany amin'ny tanin'ny Joda, zany hoe taranaky Joda zany Elimeleka sy i Naomi no niala avy tany zareo de nifindra tany Moaba tany no nifankahitany tamin'ny Rota ilay moabita, zany hoe tanàna tsy lavitra ny zanak'Israely, tsy lavitra ny tanànan'ny Israely zany ilay, tsy lavitra ny Joda, tsy lavitra ny Betlehema zany ilay Moaba fa tanàna mpifanolobodirindrina, de misy hatramin'izao moa zany hoe rehefa misy mosary ny tanàna anankiray zay no mahatonga malagasy be dia be lasa mila ravinahitra ivelan'i Madagasikara rehefa tena hoe tsy tafavoaka mihitsy ny fivelomana amin'ny toerana anankiray de betsaka ny olona mandao ny toerana misy anazy, mandeha mitady an'izay fivelomana mahavelona kokoa. De ohatraohatran'izay zany ny zavatra nisy nahatonga an'ireto Israelita reto i Elimeleka sy i Naomi nandeha nifindra niaraka tamin'ny zanany roa lahy nifindra tany Moaba, de tonga kelikely tany Moaba izy efatra mianaka de maty aloha i Elimeleka. De i Naomi zany sy ny zanany roa lahy sisa tavela mbola tsy nody ry zareo satria mbola mosary ny tany Joda tany Jerosalema tamin'io de nanambady moabita zany lay izy roa lahy zanaky Naomi sy Elimeleka, de lay anankiray voalohany zany nanambady an'i Rota, de le anankiray faharoa moa nanambady an'i Orpa, de rehefa taty afara maty koa izy roa lahy zany, de izay no nahatonga ny Naomi tavela niaraka tamin'ny vinantovaviny anankiroa, de i Rota sy Orpa zany zay samy moabita no niaraka andeha hiverina amin'ny Naomi
iverina any Jodia zany ry zareo satria nome afaka 10 taona zany fa tsy hoe nifanesisesy teo araka ny soratra masina de hoe afaka 10 taona amizay zany nanapa-kevitra Naomi andeha iverina ody any amin'ny taniny any Joda de araka ny tantara moa zany niaraka izy sy ireo vinantiny roavavy ireo de asa naniova hevitra teny an-dalana izy na nanahoana fa araka ny fitantaran'ny soratra masina zany de niteny izy aveo hoe ndananareo roavavy miverina any amin'ny taninareo aleo za rery ihany no andeha iverina any amin'ny taniko any Betlehema any Jodia fa za efa tsy afaka hiteraka tsony ary na de hiteraka ara zandro any androany de tsy afaka hiandry ny zanako lehibe tsony ianareo ka hanambady anazy fa andana miverina any amin'ny taninareo satria ny tam'izany fotoana zany moa zany ny hoavin'ny vehivavy, ny fiainan'ny vehivavy ray manontolo de miankina tanteraka amin'ny lehilahy na amin'ny rainy rehefa tsy manambady izy na rehefa maty vady na amin'ny vadiny de ilay araka an'izay système zay zany de nisy système teo amin'ny Israelita tamin'ny fomban'ny zanak'Israely zany araka ny voasoratra any amin'ny bokin'ny Levitikosy sy Exodosy ary ny bokin'ny Deutéronomie izay mamerina an'izay moa zany de rehefa maty zany ny lehilahy anankiray ka tsy namela taranaka de izay raha lany no natao apakatra an'ilay vady navela mba tsy hoe tsy hisy mpamelona zany ilay vehivavy rehefa maty vady. Zany zavatra tonga teto anefa tsy manan-janaka afaka asainy hamelona an'ireto vehivavy reto tsony i Naomi satria efa lehibe izy de nasainy niverina zany izy roavavy hoe tsy afaka hiaraka velona amiko any Jodia tsony nareo sady zany vehivavy maty vady zany ataon'ny fiarahamonina tsinotsinona andananareo miverina fa ho sahirana miaraka amiko any fa aleo za ihany no ody hiverina amin'ny taniko de lasa nandeha niverina moa zany ny ray tamin'izy roa ireo rehefa nasaina miverina moa zany izy roavavy mipetraka tsara zany hoe manan-tsafidy soma tsara izy roavavy ary ny safidy Naomi hanome safidy an'izy roavavy zany hoe samy manana safidy daholo zany na vehivavy aza na de tao anatin'ny système io fa tsy voatery hoe tsy maintsy rehefa maty vady ianao de tsy maintsy hiaraka amin'ny rafozanao ohatran'ny nataon'ny Rota de ny ray tamin'izy ireo moa zany nanaraka ny tenin'ny rafozany zay zany ny safidiny de niverina soma tsara tany Moaba izy fa i Rota kosa tsy hoe tsy te hanaraka an'ilay teny izy fa niady varotra zany hoe mbola afaka misafidy koa zany izy na de misy ara le sosokevitra nomen'ny rafozam-baviny hoe aza saina miverina re za fa aleo hiaraka aminao foana fa araka ny voalazan'ny soratra masina moa zany tsy de hoe de tiany be am'izao moa zany efa be de be koa ny manitatra n'ity teolôjia ny tantaran'ny Rota sy Naomi ty mandeha amin'ny zavatra hafa fa azo heverina zany fa tao anatin'ny fanambadiany any zanaky Naomi de nianatra tsikelikely ny amin'ny fomban'ny zanak'Israely indrindrandrindra ny andriamanitry ny Israely zany i Rota de io no tena naharesy lahatra anazy anaraka an'ilay rafozam-baviny hoany amin'ny taniny zareo tsy hoe de ngô maraikitra an'le vadiny efa maty izy de aleo no mandeha mionona any fa ilay finoana ilay andriamanitry ny Israely zany no tena naharesy lahatra ny Rota ary zay mihitsy moa no teneniny hoe anaraka anao zay andehananao no andehanako zay taninao no taniko ary izay andriamanitrao no andriamanitro izay ilevenanao no ilevenako zay moa zany ozy zay zany le naharesy lahatra ny Rota hanaraka ny rafozam-baviny de zay zany ilay tantaran'ny Rota raha fitinina amin'ny ankapobeny natafiditra n'ity vehivavy moabita ty tany Betlehema ny Jodia de rehefa tonga tany amin'le tanàna Rota zany hoe tsy nanantena hitady vady zany ny diany any satria ny fomba de hoe izay raha lan'ilay maty no afaka apakatra anazy zany hoe tsy intérêt resaka fitadiavana vady sy fivelomana zany nandehanan'ny Rota nanaraka ny rafozam-baviny araka ny le fanazavana tsara natonga ny Rota namerina an'izy rahavavy ody io fa
tena hoe ilay farisen-dahatrany hanaraka an'ilay Andriamanitry ny Israely ilay Andriamanitry Rota sy ny vadiny. De rehefa tonga tany amin'izay raha inona no ivelomana araka ny lazaiko teo hoe niankina tanteraka tamin'ny lehilahy fa misy koa nefa zany azo natao ny mpitondra tena, ny kamboty ny mahantra de natao tsinjovina teo amin'ny taranak'Israely ary nisy lalàna mihitsy napetrak'Andriamanitra zany hitsinjovana an zareo de azo atao zany ny mitsipombary, mitsipona zay vokatra latsaka eny amin'ny tanimbolin'ny mpanan-karena eny ary tena lalàna mihitsy ny hoe tazo tsiponina atao madiodio zany le tany fa misy avela latsaka ho tsiponin'ireo zay tsy manambady, mahantra, mativady sy sahirana reo. De rehefa tonga tany Rota amin'ny mahavahiny anazy moa zany de niera tamin'ny rafosam-baviny izy hoe tonga atsika ty antsika tsy maintsy velona hitady zay hoanina fa efa tsisy lehilahy melona antsika ntsony avelanao ve za andeha hitsipombary. Tadidiko ny tantaranay tamin'ny mbola kely moa izy ty zahay avy eo Majunga fa mamanay lehibe tany Manaratsandry, bebenay sy dadilahinay moa zany avy any Ambovombe zareo fa nifindra monina tany Manaratsandry de efa be tany de efa tanindrazan'ny mamanay mihitsy koa zany Manaratsandry ny Marovoay ho an'izay mahafantatra anazy de efa milevinao mihitsy bebenay sy dadabenay avy amin'ny mamanay moa zany efa natsony Jesosy nody any aminy izy roa de fa tadidiko tamin'ny fahavelomany zareo mandeha manao vakansy any amin'zareo foana zay isan-taona de amin'ny fotoanan'ny fiakaram-bokatra mihitsy ny fotoana fandehananay manao vakansy any le grande vacances iny de voanjo sy katsaka sy balahazonao tsako le voanjo zany ty raha fambole tandroy ireo Manaratsandry ny Marovoay ao de isaky ny manao vakansy zay de mitsimpom-boanjo tena ohatran'ny nataony Rota ty mihitsy zany mitsimpona an'izay latsaka satria le voanjo io ihany mba fambolena mba haiko satria rehefa vakansy zay mba mahita ny fiasana anazy zany angadiana le voanjo de avela amin'ny tany eny izy maina de rehefa maina amin'izay de taterina de le mitatitra anazy iny amin'izay zany misy latsa-datsaka eny amin'ny tany eny misy voanjo latsaka zany de iny amin'izay no zahay zafy moa ny tena zahay zazazaza zany no mpitsimpom-boanjo de mitondra harona kely de mitsipona an'izay latsa-datsaka eny de tena ny anay iny de amidinay de volanay rehefa mandeha mody zany hoe sady manao vakansy zay no mitsimpom-boanjo no miaraka miasa voanjo de ohatraohatran'izay zany le zavatra nataony Rota teto nandeha nitsipona zay latsaka teny amin'ny tanimbolina mpiasa anankiray tsy hainy tsy hoe ny tena ny sibleny koa hoe amin'ny tanin'ny boaza zany ho andeha fa hoe miaka-bokatra ry tany ry zany hoe efa tsy kere intsony zany tany Jerosalema ny Jodia tamin'io fa efa niverina namokatra ny tany araka ny lazaiko teo zay moa ny antony nahatonga ny Rota nanapa-kevitra andeha hody amin'izay satria fahantranany ny alany tany kere mosary de rehefa eny le miverina mamokatra indray ny tany de nody izy de nanaraka anazy tany Rota ary amin'ny fotoanany fiakaram-bokatra mihitsy koa ny nahatongavan'izy ireo tany de tsy nipetra-potsiny Rota fa lasa izy nandeha nitsipom-boanjo, nandeha nitsipombary azafady fa lasa nifangaro ny tantaranay sy Rota. De nitsipombary tany amin'ny tanin'ny Boaza zany Rota. De i Boaza ilay zanaky Salomona sy Rahaba ilay nianarantsika tamin'ny heriny zany io lasa tompo-tany manan-karem-be io de izy tsy le hoe tompo-tany de mamela ny mpiasa miasa any de haninareo mpiasa fa izy zany araky ny hitantsika amin'ny tantaran'ny bokin'ny Rota ao mandeha mitsidika ny mpiasany izy de miarahaba ny olona eny de mijerijery ny manodidina eny de teo amin'izay zany izy no nahita ny Rota hoe iza koa ry vehivavy ry ohatra zany hoe mahafantatra ny olona eo an-tanàna eo zany Boaza na de patron be aza namokatra be ny taniny de nanontany anankiray tamin'ny mpiasany izy hoe iza koa nga ry vehivavy ry ohatra ny olona tsy haritako de nisy ny tantara aminazy io vehivavy moabita io fa nanaraka ny rafozany avy any de niangavy moa izy hoe mba hitsipona eto amin'ny tanintsika eto de navelanay satria zay ny fomba ary tsy hoe ny sosotso Rota vahiny any an-tanin'olona any izy niangavy izy araka ny voalazan'ny tantarany ao amin'ny bokin'ny Rota ao de navelany zareo nitsipona de le tantara koa moa de tena nanisy sira zany hoe tantara en détail mihitsy moa zany izy de niasa izy io tamin'ny maraina de nitsipona teo foana tsy nanao pause kely fotsiny izy de nanararoatra nitsipona indray
de tena gaga zany Boaza rehefa naheno an'le tantara hoe wow, tena nandao ny taniny sy ny momba anazy rehetrarehetra tany izy andeha aty amin'ny tanintsika ty nefa andeha hitsipombary ny ataony, de tena niadmire zany Boaza. Tsy avy de fa tara zany izy teo fa tena hoe nahafinaritra anazy zany le mahita vehivavy hoe tena mikiry miasa, de nanomboka nasainy hoe ndao hiara hisakafo aminay sy reto mpiasa reto de afaka misotro rano ary amin'ny vovo fisotroan'ny mpiasa ary anao rehefa te hisotro rano de i Rota koa moa zany rehefa nahita an'izay de tena niankoka, nanetry tena izy tsy hoe nieboebo izy za ty mpitsipona eto hitan'ny patron be tena tena niankoka izy de tena araka ny voalaza ao amin'io bokin'ny Rota io moa anasako anao ihany manasa foana eto rehefa avy meno ny fampianarana anao tena vakio mihitsy fa toko 4 fotsiny ny bokin'ny Rota afaka vakianao fa voalaza ao zany hoe niankoka teo anatrehan'ity tompon-tany ty Rota de hoe inona moa za zay mba vahiny kely ty no mahita fitia eo masonao, tsy nandako izy hoe tady kôtikôty anakanga mba ty na nararoatra fa rehefa nasainy Boaza ampanajana izy niara-ny sakafo taminy sy ireo mpiasany de nandeha izy de niara-ny sakafo de niara-ny sotro de rehefa riva ny andro de nody tany amin'ny rafozany moa izy falifaly sady nitohy niasa ihany fa tsy hoe rehefa nisy nampirevy de tsy nitsipombary tsony de nody mamo tany an-trano tany, tsy nanao an'izany Rota fa rehefa vita ny fitaom-pisakafoanana de lasa ndray izy nandeha nitsipombary de nanao an'izay izy isan'andro de tena nanararoatra nanangona zany satria tsy isan'andro ny fiakaram-bokatra fa mitsinjo zany izy hoe rehefa vita ny fotoanan'ny fiakaram-bokatra ka amboly indray reto olona reto tsisy otomponina de nanararoatra niasa faran'izay tratrany izy na de nahita fitia teo mason'le tokontany izy hoe de andeha hirevy any indray fa mahafinaritra an'le tokontany any za de tsy andeha hitsipona tsony fa hiaraka hirevy aminazy fa nitsinjo an'ilay rafozam-baviny tany an-trano izy nitsinjo ny rapitsony izy rehefa tapitra ny fotoanan'ny fiakaram-bokatra de mazava ho azy moa amin'ny mahavahiny anazy de niresaka tamin'ny rafozam-baviny izy zao ny zavatra nisy tany de nahafinaritra zany ozy namo fa zao misy fomba nay Israelita afaka mamonjy anao kay teo koa zany nao amizay vao lay rafozam-baviny Rota vao nahatsikaritra hoe mbola havanay tokoa kay Boaza, mbola afaka maka vady anao izy, mbola afaka mamonjy anao izy, mbola afaka mamelo maso anjanako izy fa misy fombafomba ranao fa tsy hoe avy fa automatika ohatran'le hoe pirala ray-tapo zany rehefa somary lavidavitra ohatran'izay de zany hoe mahafantatra fomba tsara zany i Naomi de naniraka ny Rota amizay izy ty le nilazaiko tany am-boalohany hoe misy fotoana koa lay vehivavy mihitsy no manao inisiativa ampanajana miteny amin'ilay lehilahy zany hoe tia aleo vady vonona alaina vady raha ny fitenintsika tanora ankehitriny moa de hoe mikoty an'le lehilahy mihitsy izy fa hafahafa zany le fomba tamin'ity fomba tany tamin'izany fotoana zany io tsy afaka andeha hoe ataontsika copier-coller averiko foana fa nisoratra ao amin'ny baiboly indrindra ny Testamenta Taloha de tsy natao arahana copier-coller amin'izay zavatra iainantsika ankehitriny tsony ny akamaroany indrindra zay nahitsiny Jesosy moa zany amin'ny maha-kristintsika anazy de tena hoe tsy natao ampiarina arabaky teny tsony saingy ny fahamarinana ao amin'ilay tantara voalaza zany hoe ny tantaran'ity Boaza ty zany raha ny fampianarana soratra masina rehetrarehetra momba ny bokin'ny Rota araky ny efa averimberiko foana isaky ny fampianarana soratra masina ny teny sy ny tantara rehetra ao amin'ny Testamenta Taloha de manondro an Jesosy ilay hoavy zany hoe ilay Boaza mpanavotra zany eto de tandindon'ilay Jesosy mpanavotra ao amin'ny Testamenta vaovao ary araky ny efa lazaiko sy averimberiko foana ny tantara rehetrarehetra ao amin'ny Testamenta vaovao indray de miverina mampatsiahy ny amin'ny Jesosy koa ka ny tantaran'ny Boaza zany eto tsy natao hatao copier-coller hoe ino koa ny vehivavy andehanao ohatran'ny Rota
araony iny toy ny fa tena hafahafa amin'ny toe-tsainantsika sy ny kolotsainantsika malagasy indrindrandrindra nefa zay ny fanao tamin'izany fotoana zany a. Ny rahan'ny rafozam-baviny zany Rota rehefa tapitra ny fetin'ny fampiakaram-bokatra de manao fety be moa io lay hoe mitovy amin'ny fetin'ny Pentecôte am'izao ny Paska moa zany a, ny fetin'ny Paska de tsy de niova loatra lay foto-kevitra ao anatin'ilay Paska jiosy a, lay nasain'Andriamanitra nataony jiosy talohany nivoany avy tany Ezipta no lasa Paska kristianina ankehitriny a, mbola hoe tandindon'ilay famonjen'i Jesosy zany lay famonjenany zanak'Israely nivoaka tany Ezipta. Fa ny Pentekosta na ny Pentecôte indray a de niova tanteraka mihitsy ny hevitra ny teolojikany zany a. Ny Pentekosta teo amin'ny jiosy mbola nankalaza an'io na Jesosy sy ny mpianatra ara, lay andro firavoravoana anankitelo zay fiakarana any a Jerosalema taty amin'ny Testamenta vaovao a, de ny isaky ny Paska, isaky ny fetin'ny tabernakely a, ary ny Pentekosta na ny fiakaram-bokatra na ny hoe Pentecôte. Zany hoe ty Pentecôte ty zany a, lay fetin'ny fiakaram-bokatra izy any amin'ny Testamenta taloha, fa aty amin'ny Testamenta vaovao sy amin'ny androntsika kristianina moa de fankalazana an'ilay nidinan'ny fanahy masina le izy a. De tamin'ny fetin'ny Pentecôte tamin'io zany, fetin'ny fiakaram-bokatra tamin'ny tanin'ny Boaza zany a, no nanirahan'ny Naomi any Rota handeha hikôty any Boaza, zany hoe haniraka ny Boaza hangataka anazy ho vady, tsy satria taratara taminazy Rota fa satria isany ao anatin'ilay lignée afaka mbola manavitra, afaka mbola mamelo maso any zanaky Naomi zany a, i Boaza. De ny fomba tamin'izany fotoana zany a, rehefa vita ozy Naomi ny fety a, de mandehananao arao maso tsara hoe aiza ny tany andehanan'ny Boaza matory. De rehefa amin'ny alina matory iny a, mandehananao manantona anazy de esoriny firakotra eo amin'ny tongotrany. Tsy hoe andana eksitevo izy de manaova firaisana ranofo aminazy a, tsy zay mihitsy ny tsy azo adika am'izay le zavatra nasain'ny Naomi nataony Rota teto a, fa tena fomba tamin'izany a. Io fomba io zany no ahafahan'ny vehivavy anankiray tamin'izany fotoana zany a misignialina lehilahy hoe ty za aleo vady vonjeo. De rehefa tonga tokoa lay alina amin'ny andron'ny fetin'ny Pentekosta, lay fiakaram-bokatra tamin'izany fotoana zany a, de nasain'ny Naomi nanao ny akanjo tsara indrindra teo aminy Rota, nanao ny firavaka rehetrarehetra, zay moa mba nanaovako firavaka sy mba nanao metimety androany a, mifanarakaraka amin'ilay tenin'Andriamanitra zay nianarantsika androany a. Da raha teo koa rehefa lahady ihany no mba misy fotoana mba manao metimety kely a, de nanao ny akanjo metimety indrindra taminy mihitsiny zany i Rota namonjy an'ity fetin'ny Pentecôte ty a. De nanao araka ny tenin'ny Naomi izy a, tonga ny alina fatoriana de nandeha tamin'ny toerana natorian'ny Boaza izy a, de nesoriny lay firakotra teo amin'ny tongony a, de avy de avy Boaza zany lay tiany tenenina de hoe fa maninona ty ianao zanako? Tsy hoe nanararoatra Boaza, mofo latsaka ty revirevo mbola mafanafana avy tary nisotrisotry divay tary avy de fa hoanina ty ozy Boaza. Tsy nanao an'izay Boaza, ampanajana tsara ny nanantonany Rotany Boaza araka ny fomba mampanao tamin'izany fotoana zany a, de ampanajana tsara koa ny namaliany Boaza anazy a, hoe fa inona ataonao aty, satria moabita moa izy a, normal ihany raha nanontany tsara Boaza na de nafantatra ny fomba aza, de hozy izy hoe isany mbola afaka manavotra anay ianao a, afaka mampakatra anakah ho vady a. Vakio tsara ho an'ny bokin'ny Rota fa miresaka mihitsy aloha izy roa a. De zay no antony anaovako an'izao fihetsika zao. De voaraiko zany ozy Boaza, hiezaka anao zay azoko atao a, hamonjy anao a, hamonjy ny rafozam-bavinao a, hamelo maso ny vadinao zay efa nodimandry. Zany hoe tsy avy de nanararoatra zany Boaza, tsy nanararoatra Rota, tsy nety ny filany nofo ny raison ny fanambadian'izy ireo a,
fa tena nanaraka fomba nataony tamin'ny mpanajana, nataony tamin'ny fifampiresahana, tsy nisy fifanerena ary rehefa tapitra moa iny alina iny tsy hoe avy dia niaraka natory izy fa nody saoma tsara Rota, mbola nahazo vokatra, mbola nahazo vary maro koa raha hoe ity hoentinareo mody any ho anareo sy ny rafozanao avy tamin'ilay vokatra nanaovana fety zany hoe nandray an-tanana feno ilay andraikitra mampamonjy sy mpamelona anazy boaza na dia talohan'ny mariazin'izy ireo ary manomboka ao amin'ny toko fahatelo ao amin'izay moa amin'ny toko fahaefatra dia nanomboka ny karakara nanaraka an'ilay fomba ahafahana mampiakatra ny Rota ho vady amin'izay boaza. Teo zany boaza nahita hoe tsy izy kay no taranaka akaiky indrindra afaka hampakatra ny Rota sy hividy an'ilay tany vadinao zay moa ny fomba tamin'izany hoe ny havana akaiky ihany no afaka mividy an'ilay tany sy mamelo maso an'ilay olona efa maty dia namory ny olon-dehibe teo amin'ny tanàna boaza any amin'ny toko fahaefatra ao amin'ny bokin'ny Rota no misy an'izay hoe mbola misy olona anankiray zany kay linie tokony hisitraka an'ilay droit alohany fa tsy namitaka izy, nazavainy tsara hoe raha hividy an'io tany navelany Elimeleka ilay rafozan-dany Rota io izy ianao tamin'ilay olona tokony hampiakatra ny Rota dia ianao no manana an'ilay droit, ianao no voalohany tokony priorisena mividy an'io tany io fa izao anefa tsy ilay tany fotsiny no azonao rehefa hividy an'io fa sady mampakatra ny vadina velany zanany koa anao hamelo maso anazy. Dia avy dia efa intéressé be moa zany lehilahy anankiray ao amin'io toko fahaefatra io rehefa naheno an'ilay resaka fividianana tany fa rehefa tonga teo amin'ilay hoe kay moa sady tsy maintsy hanambady an'ilay vehivavy moabita za raha hividy an'io tany io dia niemotra izy hoe aleo eto anao omeko anao le droit fa za tsy hiditra amin'ilay hividy tany dia hanambady an'ilay vehivavy moabita dia tsy hiteraka ho anakà zany za fa hamelo maso an'ilay vadiny efa maty tsy nety taminazy zany hoe mbola mipetraka indray mandeha zany eto ilay safidy ho an'ilay lehilahy koa afaka ny safidy tsara nanomboka tany amin'ny Rota ny ala avy tany amin'ny tany nisy anazy tany dia mipetraka tsara koa ny safidy eto amin'ireto lehilahy reto ilay voalohany tokony hanana an'ilay droit tsy ny safidy hiditra hanambady an'ny Rota izy dia ilay faharoa indray zany i boaza no tsy ny raten'ilay opportunité izy fa eny arozy izy rehefa tsy mety aminao dia misy fanolorana kiraro zany moa eo zany izay ny fomban'ny Jiosy loko ohatrany hoe mbola ataon'ny Jiosy hatramin'izao zany io rehefa le tokony hamelo maso zany tsy manao an'ilay andraikitra dia nanao an'izay fomba izay zareo dia zay zany boaza zay vao hoe afaka hampakatra ny Rota ho vadiny amin'izay zany hoe sady misy safidy malalaka tsara eo manaraka ny fomba saoma tsara tsy misy fifaneriterena tsy voatery hoe tsy maintsy zao dia zao ary Rota imagineo tamin'izany fotoana zany izy niandy an'ilay valiteny tany an-trano tsy hoe nandeha nikotrokotroka ny boaza tany izy ahoana andao tsika andeha hiteny amin'ny olona ary andao zao ny atao tena boaza no nandray an-tanana nanatanteraka ny zavatra rehetrarehetra izay nahatanteraka n'ilay fanambadian'izy roa dia rehefa nisy vavolombelona teo an-tanàna ohatra ny fanambadiana ankehitriny ihany zany atao ara-dalàna hoe afaka manambady anazy saoma tsara za afaka mampiakatra anazy saoma tsara ary vonona hividy an'io tany io ny zanakay dia mitondra ny anaran'io ilay fameloma maso izay ataon'io dia zay vao niroso tamin'ny fanambadiana i boaza sy Rota ary ny fanambadian'i boaza sy Rota amin'izay zany no niteraka ny Obeda ilay niteraka ny Jesy dia i Jesy no niteraka ny Davida mpanjaka. Zay raha fitinina ny tantaran'ny Rota araka ny voalazan'ny soratra masina mino aho fa efa be dia be ny lesona voaraintsika tao anatin'izay rehetrarehetra izay fa ny tiako ampitaina indrindrandrindra amintsika vehivavy zany amin'ireo zavatra rehetrarehetra nataon'ny Rota ireo dia izao hoe tao anatina situation ohatrany hoe tena mampamohy fo tanteraka Rota
maty vady no nandray fanapahan-kevitra goavana indrindra teo amin'ny fiainany tsy nanaraka an'ilay tenin'ny rafozany ohatran'ilay nataon'ilay rahavaviny am-panambadiana zany izy hoe tsisy zanaka afaka apakatra anareo intsony afandana miverina any amin'ny taninareo fa nisafidy izy hoe hanaraka an'ilay Andriamanitry ny Israely ihany aho na de efa désespéré aza ny situation koa ary lasa mpitondra tena maty vady atao tsinotsinona any amin'ny tanin'ny Israely any tsy maninona fa anaraka ny Andriamanitra ilay vadiko ihany satria nahita n'ilay Andriamanitra tena izy de anaraka anazy ihany na de fa tsy eo tsony aza izy ilay narahako. Zany hoe nisy fandraisana fanapahan-kevitra malalaka tao nisy fahasahiana niditra amina tontolo mbola tsy hainy mihitsy izay miandry anazy ihany fa Andriamanitra no narahany tany. Rehefa tonga tany izy anatin'ny fotoana fiakaram-bokatra, fetin'ny famaranam-bokatra, opportunité ho anazy teo tsy nipetra-potsiny izy rehefa nahita fitia tamin'ilay tompo-tany fa sady niasa zany aloha izy tsy ny hoe niandry hijerijery hoe izy indray no azoko tavandraina fa niasa izy nanana droit niasa izy na de nitsipotsipona ny latsaka aza ny azony natao tamin'izany de nisitraka niozony io izy nanana fahazotoana izy nanana herin-tsaina izy nanana herim-batana izy fa tsy po maty vady de eto de isaona eto de inona tsony ny amiko fa de eto zany nitsangana Rota nandeha niasa tsy ho anazy ihany fa ho azy sy ny rafozam-baviny. Zany hoe tia nipetra-potsiny zany ity vehivavy ty fa nijoro tsy nipetra-potsiny amin'ilay maty vady natao tsinotsinona anazy de teo de niandry fiantrana fotsiny teo fa niasa arak'izay azony natao izy ary ny tena lehibe indrindra tsy de mazatra antsika indrindra vehivavy kristianina nandray inisiativa izy. Rehefa natoroana hevitra izy hoe azonao atao ny miteny amin'io lehilahy io hoe ampiakaro vady satria isany amin'ny ligne afaka mamonjy anay amin'ny alalan'ny fanambadiana ianao tsy par intérêt fotsiny de tena nandray fahasahiana izy nandray inisiativa izy nanaraka ny fandaminana izy niroso tamin'izay fa tsy hoe nivavaka fotsiny tany an-trano hoe Andriamanitra asaivo mikôty anakah boaza fa nandray inisiativa izy de iboaza amin'izay rehefa avy eo no nandray an-tanana nandamina ny zavatra rehetrarehetra niandry tamin'ny mpinoana izy sady rehefa vitany zany izay tokony nataony rehetrarehetra de napetrany amin'izay tamin'Andriamanitra ny valiny de tena namaly araka an'izay tokoa moa boaza lay napakabady anazy de niteraka ny obeda ka izay no nahatonga anazy ho lasa matriarka nanana ny maha izy azy teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Afatra ho antsika vehivavy zany izay aza mipetra-potsiny aza milona ela loatra ao anatin'ny fahoriana sy ny alahelo fa mitsangana ataovy izay azonao atao apetrao amin'Andriamanitra ny sisa rehefa sokafan'Andriamanitra ny lalanao aza miraty opportunité fa ataovy izay azonao atao de andraso amin'ny finoana ny valiny rehefa tonga eo amin'ilay tsy azonao atao anao. De averenao hatrany ao amin'ny commentaire izay mba feedback avy aminao akasitrahako indrindra anareo rehetrarehetra izay mavitrika manaraka foana manome feedback foana eto amin'ny page na vao zao koa aranao vao nijery de misaotra anao nanaraka an'izany hatramin'ny farany amin'ny heriny androany antsika de hiditra amin'ilay vehivavy amin'ny taranaka faha 712 indray zany de i Batseba ilay vadiny Oria ilay vadiny miaramilan'i Davida mpanjaka nefa niterahany Davida ny Solomona mpanjaka indray no ianarantsika amin'ny heriny androany de mirary alahady finaritra ho antsika rehetrarehetra samy ho tahian'Andriamanitra ny antsika vehivavy rehetra.